Tafiditra ao anatin'ilay tetikasa antsoina hoe CAPSana ny Corruption in Antananarivo Public Service nanatanteraka fanadihadiana mahakasika ny kolikoly eny anivon'ireo asa-panjakana ny Transparency International niaraka tamin'ny Masevony Grande-Bretagne ny volana Novambra tamin'ny taona lasa iny. Orinasa tsy miankina eto andrenivohitra manodidina ihany koa no nanaovana izay fanadihadiana mahakasika ny fianaky ny kolikoly izay. Sakana ho an'ny orinasa tsy miankina amin'ny fisian'ny kolikoly eo anivon'ny asa-panjakana. Efatra amin'ny fito polisan-jaton'ny orinasa amin'ny 707 nanaovana fanadihadiana dia nanamafy izany araka ny taritra ny fanadihadiana nataon'ny Transparency International. Raha ny fantatra dia nahazo vahana tato anatin'ny roa taona farany kolikoly. Misehatra ny fikarakarana ny atotan-taratasy amina fananganana orinasa na ny momba ny foto-drafitrasa, abatseranana, ny fitsarana, vondrom-bahoaka itsinjaram-pehefana no anisan'ny sehatra isian'ny kolikoly. Kolikoly izay mitarika fitarozahan'ny fikarakarana atotan-taratasy eny anivon'ny sampandraram-panjakana. Araka ny fanadihadiana, 170 volamiditra amin'ny orinasa iray, izany hoe 9 faingoroa tapitrisa ariary ny lany atao fanomezana amina mpiasa-panjakana mba ahafahana manafaingana amin'ny fikarakarana atotan-taratasy. Anisan'ny taraina amin'ny mpandrara tsy miankina ihany koa ny fisian'ny fitongilanana amin'ny fanomezana tolobidim-panjakana. 7 polisan-jaton'ny orinasa nanaovana fanadihadiana dia nilaza izany avokoa. Nampahafantarina ny orinasa io valin'ny fanadihadiana io teny amin'ny Café de la Gare Sorano. Miaraka amin'ireo entreprise inona ny sosokevitrintsika miaraka eto ho atolotra ny fanjakana mba entina andresena an'izany kolikoly izay manahirana sy miteraka fahantiantoka eo amin'ny fanatanterahana entreprise miasa. Ty man zany sambany mbany natao izy ty hoe inona ny kolikoly sedrain'ny sehatra tsy miankina ny fifandraisana amin'ny fanjakana dia tsy misy mihitsy zany hoe todika atao hoe mitombo vely sa tsy mitombo fa sambany ty izy ty zao dia isoranety ny ambasadiny Grande-Bretagne eto Madagasikara fa izy ny namatsy volany ty miaraka amin'le Fondation des études et de recherche pour le développement international la FERD en France. Ka ile izy zany arakaraka hoe ohatra hoe any amin'ny fakanany karatany, any amin'ny fampidirana rano, any amin'ny fandavaketra misy ny tsy niarany, misy ny niarany. Zany hoe mindraisina esaky ny atsipiriny zany izy fa tsy nataony ampanivany. Vita zany le ankety, natambatra le valiteny azo avy any amin'le entreprise dia naravina le izy dia io ny raha nahidinika eto dia isy ny farany amin'izay dia any amin'ny farany amin'izay tsy maintsy ho tafiditra ao asainao ny bianco, ho asainao ireo asa-panjakana voatombotombo ny voakasiky ty zavatra ty. Mananevy ny mpandrara avy amin'ny orinasa tsy miankina momba ny ady amin'ny kolikoly. Raha oharina amin'ny firenen-kafa dia ratsy ny sahazon'ny Madagasikara. Raha ny taritra farany navoaka ny Transparency International dia 20 amin'ny 100 no isa azon'ny Madagasikara.